te hiova ho tsaratsara kokoa ve ianao miopana kokoa amin'ny tenanao sy izay zavatra tsapanao sy izay iananao. Ireto misy zavatra anankifolo izay holazaiko anao ny amin'izany. Voalohany, manana zavatra ho anao. Ianao patron amin'ny fiainanao ianao PDG ianao ny leader raiso andraikitra ny fiainanao ianao ny malala an'izay zavatra mety aminao faza manome tsiny ny hafa foana. Faharoa, manana principe. Inona ny manandanja aminao, inona ny lalàna mifeha ny fiainanao dia apetrao izany aza manaiky ambanin'ny hafa ny amin'izany dia ataovy karazana GPS iny ampandrosanao amin'ny fiainanao. Fahatelo, kolokoloa ny sainao. Ny sainao dia mila sakafo koa izy ohatra antsika olombelona ihany asio zavatra tsara ao anatiny mazotoa foana mianatra zavatra vaovao mba hivoaranao. Fahaefatra, oroy ny fijalianao. Fantatrao fa fiainana tsy mora ary be da be ny zavatra izay iananao ny sedra sy izay fijaliana rehetra iananao oroy iny ataovy ery ahafahanao mivoatra amin'ny fiainanao iny zavatra rehetra iny izay ny iananao rehetra iny no mampivoatra anao mahamafy anao. Dikan'izany matoa mafy ilay fisedrana dia ho mafy be anao zany dikan'izay. Finoy ny egoanao. Mianara mameno tenanao misy zavatra eritreretinao fa hoe tsy hety aminao mihitsy ataovy iny fa betsaka koa ny expérience azonao ny amin'izany. Fahaenina, ataovy ny asa. Nofinofy tsisy asa nofy ririnina. Dikan'izany tongava foana isan'andro manao an'izay nofinofinao izay aza ambanina mihitsy ny dingana kely atao isan'andro mba hamitana an'izany. Na kamo ary ianao dia tongava foana dia indray androany tonga amin'ilay tanjonao ianao. Fahafito, jereo izay azonao fehezana. Be da be ny zavatra tsy voafehintsika amin'ny fiainana dia inona mampikorapaka kalma fotsiny. Ao anatin'izany jereo izay azonao fehezana, ny fihetsika, ny zavatra izay ataonao tsapanao avelao izay fijerin'ny hafa any hoany. Fahavalo, ampio ny hafa. Teo tanteraka ampio ny hafa amin'izay zavatra rehetra hainao. Inona zavatra hainao dia ampianary olona dia hitanao fa misy zavatra feno tsara ao anatinao amin'izay. Na ianao ary mety hahafantatra zavatra vaovao dia ankoatran'izay koa anontany ny tenanao hoe inona zavatra mety azo anampianao olona eo akaikinao. Fahasivy, araka ny efa lazaintsika tany aloha tany ozatra ny saina dia mila ampikotranina koa. Mamaky boky, manao valinjavatra, mianara zavatra vaovao foana rehefa misy zavatra be da be hainao ary. Fahafolo, farany fahatsika indrindra mahaiza mankasitraka. Be da be ny zavatra anananao mety betsaka koa zavatra mbola irinao ananana kanefa misy zavatra kely hita ao anatin'ireny. Mitadiava ao anatin'ny zavatra tsotra ny fifalianao dia hitanao fa manova zavatra be izay.